Pak mahajanga nahiditra amponjavonjo maika ilay mpampianatra izay nanao kolikoly ara-pananahana tamin'ny mpianany tao an-tsoy. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha kolikoly teo amin'ny mpampianatra sy mpianatra no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Tsy vao androany isika no nandrehy ary nahita fa misy foana io resaka kolikoly amin'ny alalan'ny note tsara izay omena an'ireo tovovavy izay manjamanja any am-pianarana izay kôtikôtiny ireo mpampianatra izay taratara amin'izy ireny. Misy mihitsy moa ireo zatovovavy mihitsiny no misarizoro amin'ireo mpampianatra mba ahatonga azy ireo ahazo an'izay note tsara any am-pianarana izay satria matetika ny vehivavy manjamanja any am-pianarana ireny mantsy dia tsy dia mahay loatra izy ireny any am-pianarana fa vitsy amin'izy ireny mba azo lazaina izany hoe tena intelligente izany fa ny amanjany sy ny hatsarambikany no hoentiny mba hisarizoro amina mpampianatra ka manomboka eo dia raikitra ny resaka kolikoly amin'ny alalany izay resaka note tsara mba ho takaly ny fiarahana amin'ny mpampianatra izay. Hatrany amin'ny kilasy ambany dia efa ahitana taratra sahady an'izay resaka kolikoly amina note izay. Raha eny amin'ny collège sy ny lycée ohatra dia efa misy sahady ireo zay zatovovavy vao miala sakana ka iny ary fa tahitaitra ireo mpampianatra dia lasa mikôtikôty azy ireny ary raikitra manomboka eo ny fiarahana mba ho takalony izay note tsara izay. Misy aza moa amin'izy ireny dia tena bevokany mpampianatra ny mihitsiny any ampianarana izay ary matetika ny mpampianatra izay mitazona ny taranja azo lazaina sarotra toy ny matematika ohatra ireny no tena mahazaka sipamanjakely any ampianarana satria ny sipamanjakely dia matetika tsy dia havanana loatra amin'izay matière scientifique izay. Tsy mijanona hatreo amin'ny collège sy lycée ihany nefa izay resaka fiarahana amin'ny mpampianatra mba ho takaly ny note tsara izay fa ny eny amin'ny université dia vao may loza izany fiarahany mpampianatra sy mpianatra izany satria matahotra ny hanao deuxième session ny mpianatra ka iny fa miroboka miaraka amin'ny mpampianatra izay mikôtikôty azy ireo ary misy aza moa tsy kôtina mihitsiny ireo mpianatra sasany fa izy ndray no lasa misarizoro amin'ilay mpampianatra mba hiaraka aminy mba ahatonga azy ahazo an'izay note tsara izay. Ka noho izany dia izara no diso ilay mpampianatra ve sa ilay mpianatra izay nisarizoro tamin'ilay mpampianatra mba ho takaly ny note tsara izay. Fa misy indray ireo mpampianatra dia sahy mandrahona mihitsiny ireo sipamanjamanja izay kôtiny ka tsy manaiky dia tena tsy omeny note mihitsiny ao anatin'ny taranja izay tazominy mandritra ny fianarana izay. Ka noho nitahotra amin'izay tsy ahazo note izay dia aleon'ireo mpianatra vehivavy dia miaraka amin'iny mpampianatra izay taranja tena atahoran'iny mba ahatonga azy tsy hamerina an'izany amin'ny deuxième session. Trangan-javatra tahaka an'izany no nahatonga ny Pak mahajanga nandray ny andraiky ny manoloana an'izay resaka note tsara ho takaly ny fiarahana amin'ny mpampianatra izay. Raha ny fijoroana volombelona nataon'ilay zaza niarany herisetra dia norahona n'ity mpampianatra ity izay mpianatra tsy manaiky hiaraka aminy sy hanao firaisana ara-nofo aminy. Ampelantanako ny zava-drehetra tsy misy hafa-miala eo ambany fifehezako ianareo hoy ny fandrahonana voalaza ho nataon'ity mpampianatra tany Antsohihy ity. Nivoaka ny valim-panadinana tanteraka tokoa ilay fanimbana notin'ilay zaza. Tsy afa-panadinana ilay mpianatra na efa niezaka aza gaga hatramin'ireo mpampianatra namany nisy ny fanadihadina natao tao amin'ny universitény Mahajanga vao marina fa
nisy hankasoparana tokoa naotiny ilay mpianatra. Nisy fitarainana natao momba n'izany, niakatra fitsarana ny raharaha nahiditra-ponja ilay tompon'antoka. Raha ny fanadihadiana natao dia mpianatra maro no efa lasivatra ity tranga ity fa ny sahy mitaraina no mbola vitsy. Nosamborana tao Antsohihy ilay mpampianatra ary noentina tany Mahajanga. Rehefa natao moa ny fitsarana an'ity mpampianatra ity dia nivoaka ihany ny didim-pitsarana manafay sy mananatra ireo mpampianatra zatra manao herisetra sy manampatra fahefana no nampiarin'ny Paky Mahajanga manoloana ny kolikoly Ranofo izay nataon'ny mpampianatra iray tao amin'ny sekoly ambony UGM Antsohihy izay feheziny Université ny Mahajanga. Sazy miatra roa taona an-tranomaizina miampy fampitsaharana azy amin'ny asam-panjakana mandritra ny fotoana voafetra no didina voaka ny fitsarana avy eo anivon'ny Paky Mahajanga. Nomena Gendarmerie ao Antsohihy ny mandadare nahafahana ny sambotra ilay mpampianatra ary efa noentina ao amin'ny fonjan'ny Marofoto izy mba hamita ny saziny raha ny fanazavana nataon'ny procureur de la République eo anivon'ny Paky Mahajanga Ramatoa Rindra Harjo ny maraina ny omaliny. Midika izany fa tena sarotiny ary tsy andefitra ny manam-pahefana manoloana an'izay endrikendrika kolikoly Aranofo na ihany koa fanararaotana Aranofo izay atao amin'ireo mpianatra mba ho takaly ny naoty izay fa tsy tsara izany ary isany manimba ny ho avin'ireo zaza moa izany resaka fanararaotana Aranofo atao amin'izy ireo izany satria lasa tsy mifantoka tanteraka any amin'ny fianarana intsony izy fa lasa miandriandry an'izay naoty ho takaly ny fanaovana firaisana amin'ny mpampianatra izay fotsiny. Ny tany Antsohihy ihany moa izao ity trahatra ity ka dia mangataka ny Paky ihany koa mba hanara-maso ankaiky an'ireo université rehetra manerana ny nosy fa ahitana taratra tahaka an'izany avokoa eny amin'ny université rehetra eny ho takalon'izay naoty sy ny mba tsy hamerenana an'izay deuxième session izay indrindra fa ireo sipa manjamanja kely any am-pianarana no tena lasibatra amin'izay resaka fiarahana amin'ny mpampianatra izay. Ka noho izany dia mitandrema ihany ianareo ry zandry ary raha maso tsara ihany koa ny zaza ry ray aman-dreny rehefa mianatra iny amin'ny université izay fa sao dia araraotiny ireo mpampianatra na ihany koa ireo zaza izay mbola mianatra eny amin'ny lycée sy ny tariny eny fa misy foana ireo mpampianatra izay efa zadratsy amin'izay fiarahana amin'ny mpianatra izay. Ka izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lazy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lazy tompoko vavy makasitraka dia mirary soa.